Hampitombon'ny tompo amin'ny fanahinareo hatrany eny ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fahasoavana sy ny fiadanany Kristy Jesosy tompontsika, ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra ray ary ny hery ho fampiraisana sady ho fampairezana avy amin'ny fanahy masina. Sokafy manoloana anao ankehitriny ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy araka ny Mateo toko 7:10, ny andininy 7:40 hatramin'ny andininy 2:10. Mateo toko 7:10, ny andininy 7:40 hatramin'ny 2:10. Lohahevitra mpanjintsika eto anivon'ny sahany FJKM moa amin'izao volana febroary taona 2024 izay diavintsika izao ry havana dia ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra, mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ho fehezintsika amina teny tokana izao Mateo toko 7:10, ny andininy 7:40 hatramin'ny 2:10 izao dia toy ny te hilaza amintsika izany ry havana ny tenin'Andriamanitra androany hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho avy ny farany. Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho avy ny farany. Andeny ho singantsika manokana ny andininy 7:70 sy ny andininy 10:10 nde raha antsika rehetra mamakimafy amin'ny anaran'i Jesosy zany andininy 7:70 sy ny andininy 10:10 zany manao hoe dia tahaka izany no atao amin'ny zao tontolo izao hivoaka ny anjely saraka amin'ny marina, fandoroana lehibe rehetra afo izy any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ify. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe rehetra afo izy any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ify. Fanontaniana avy hatrany mila valiny manao hoe tsy maintsy ho avy ny farany, dia inona ary ny zavatra hitranga amin'izay fotoana izay ry havana? Tsy maintsy ho avy ny farany, dia inona ary ny zavatra hitranga amin'izay fotoana izay? Ny andininy 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Raha tsorina dia izao amin'ny fiafaran'izao tontolo izao, izany hoe amin'ny fotoana izay anatanteran'Andriamanitra ny fitsarana farany ry havana, ny zavatra hiseho sy hitranga voalohany dia tsy maintsy hanavaka ny olom-bovonjy amin'ny zanaky ny fahaverezan'Andriamanitra. Tsy maintsy hanavaka ny olom-bovonjy amin'ny zanaky ny fahaverezan'Andriamanitra. Fanontaniana mitodika aminao androany manao hoe ho isan'ny olom-bovonjy ve ianao amin'izay fotoana izay ry havana, sa ho zanaky ny fahaverezana? Ho isan'ny olom-bovonjy ve ianao amin'izay fotoana izay ry havana, sa ho zanaky ny fahaverezana? Anao ny safidy. Fa tsy izay ihany, ny zavatra hitranga sy hiseho ihany koa rehefa vita izay fanavahana izay, izany hoe rehefa vitan'Andriamanitra ny manavaka ny olom-bovonjy amin'ny zanaky ny fahaverezana, dia itony asan'Andriamanitra. Tsy maintsy hanala ny zanaky ny famonjen'Andriamanitra,
tsy maintsy hanaisotra ny zanaky ny famonjen'Andriamanitra dia ny olona any Kristy, ny olona efa ao amin'ny Kristy ho tafasaraka tanteraka amin'ny zanaky ny devoly sy Satana. Azonao ve zany ry havana? Tsy maintsy hanala ny zanaky ny famonjen'Andriamanitra, hanaisotra ny zanaky ny famonjen'Andriamanitra, hanala ny olona any Kristy Andriamanitra, hanala ny olona efa ao amin'ny Kristy Andriamanitra ho tafasaraka tanteraka amin'ny zanaky ny devoly sy Satana. Mandiny tena dia ny anio ry havana dia nyzao mandreny teny fampiomana ny soratra masina izao hoe ho olon Kristy andova fiainana venao amin'izay fotoana izay. Sa ianao le ho rembony devoly dia ho alay Beelzeboba keriny ianao ho entiny Beelzeboba terisetra ianao any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ho olon Kristy andova fiainana ve ny tianao ry havana, sa hoe ho rembony devoly Satana dia Beelzeboba nitondranao ankeriny, nitondranao an-terisetra ho any amin'ny fahaverezana? Dia anao ihany koa ny fanapahan-kevitra. Lesona avy hatrany, tsy maintsy ho avy ny farany. Dia inona ary ny zavatra hitranga amin'izay fotoana izay ry havana? Dia efa mampiomana ny soratra masina androany dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy, hisaraka amin'ny marina. Ry havana malalo, tsy ilain'Andriamanitra hiara-dalana amin'ny hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra ny olona izay efa nivarotena tamin'ny devoly sy Satana. Tsy ilain'Andriamanitra hiara-dia amin'ny hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay amin'ilay fanjakana any an-danitra ny olona izay efa nivarom-panahy tamin'ny devoly sy Satana. Raha somary atao mahitsy kokoa dia izao hoe tsy mila olona efa nanary-tena ho an'ny devoly sy Satana Andriamanitra, le olona efa nanary-tena ho an'ny devoly sy Satana nandritra ny androm-pahavelomany teto tany rehefa tonga any an-danitra. Tsy mila olona efa nanary-tena ho an'ny devoly sy Satana nandritra ny androm-pahavelomany teto tany ilay lalam-pamonjena izay efa voatokan'Andriamanitra handraisana ny zanaky ny fanavotana. Lalam-pamonjena ho an'ny zanaky ny fanavotana, lalan'ny fahaverezana ho an'ny devoly sy Satana. Iza amin'ireo lalan'ireo ary ny tianao? Tsy ilain'Andriamanitra hiray fitoerana aminy ao amin'ny seza fiandrianana, tsy ilain'Andriamanitra hifanila toerana aminy ao amin'ny seza fiandrianany akory azy, fa ankilany ho avahany izay efa nivarom-panahy tamin'ny devoly sy Satana haninona handray ny anjarany any amin'ny elo. Azonao ve zany ry havana? Ho avahan'Andriamanitra izay nivarom-panahy tamin'ny devoly sy Satana dia lasa mandray ny anjarany any amin'ny elo. Ankilany izay fa andaniny kosa, andaniny kosa dia ho safidiny manokana, ho safidiny ampitiavany. Ilazany teny mamy feno tambitamby ianao raha tsara safidy. Heninao tsara le famelan-keloka nomen'ny Tompo atsika teo hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ahoana ny toyany? Ianao raha tsara safidy ianao dia izany teny izany ny heninao eo am-bavadin'ny lanitra rehefa mifanatrika amin'ny Tompo. Dia hozy izy ny Tompo hoe ianao. Io teny hoe ianao io dia ho tenenin'ny Tompo amin'izay rehetra efa tapa-kevitra, ho tenenin'ny Tompo amin'izay rehetra efa nanapa-kevitra, ho tenenin'ny Tompo amin'izay rehetra tsara safidy sy fanapahan-kevitra mandritra izao androm-pahavelomany eto tany izao, ho tenenin'ny Tompo amin'izay samy laza manao hoe izao velona any Kristy androany. Rapitso rehefa hisedra ny fahafatesana, izao dia maty ao amin'ny Kristy, maty ho any Kristy.
Ary rehefa tonga eo anatrihan'Andriamanitra eo am-bavadin'ny lanitra, izao dia hiaraka amin'ny Kristy, izao dia tsy hisaraka amin'ny Kristy, izao tsy ho tafasaraka amin'ny Kristy izany, ary tsy ho tafasaraka amin'ny Kristy noviana noviana. Ambara-pahatonga izy, ambara-pahatonga ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izany ry havana atao fanamby. Velona ianao androany, velona ho an'i Kristy. Maty ianao raha-pitso, maty ho an'i Kristy. Eo am-bavadin'ny lanitra ianao aoriana amin'ny fahafatesana, miaraka amin'ny Kristy, tsy misaraka amin'ny Kristy ary tsy tafasaraka amin'ny Kristy mihitsy, raha tsy efa tafahombona aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Setriny, tsy maintsy ho avy ny farany. Dia inona ny zavatra hitranga ry havana? Laza ny tenin'Andriamanitra androany dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjelika hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Tapany faharoa farany dia hijanona sady fa efa lava ny toriteny. Ny andinin'ny 150. Ndao raha antsika mamaky ilay andinin'ny 150. Mateo 7:1-50. Raha antsika mamaky mafy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Dia atsipy ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ny tiana ho ambara amin'izany ry havana dia izao: eto tany izany no isian'ny safidy malalaka ho asoanao. Eto tany ny fakana fanapahan-kevitra sahady. Eto tany ny fakana fanapahan-kevitra aza asinan-draso andraso itsony. Fanapahan-kevitra na ho amin'ny fiainana sy ny fahavelomanao amin'ny Kristy Jesosy eto tany ka hatrany an-danitra, hifanatrehanao tava amin'Andriamanitra. Na rehefa tsy izay dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay dia amin'izay ilay ilazan'ny Tompo aminao amin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana, mba ilay fisaretsaina nge ilay endriky ny Tompo vinitra sy tezitra ilaza aminao manao hoe: mialahy amiko, tsy fantatro ianareo, no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Dia omena safidy indray ianao ry havana. Inona ny tianao rehefa eo am-bavadin'ny lanitra henon'ny Tompo miteny hoe: ianao, sady voasafosafo ny lohanao amin'izay. Sa ny Tompo tezitra aminao manao hoe: mialahy amiko, tsy fantatro ianareo, no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Avy dia ho atsipy ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo. Ny dika teny hafa moa ry havana mandika io andinin'ny 150 io manao hoe: avy dia ho atsipy ny avy hatrany any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy. Avy dia ho atsipy ny avy hatrany. Azonao ve ny dikan'izany teny izany ry havana hoe avy dia ho atsipy ny avy hatrany? Izany hoe raha jerena sy takarina ilay tiana ho ambara dia izao. Ohatry ny te-hilaza izany ny soratra masina hoe: rehefa any an-danitra, amin'ny fotoana hifanatrehanao tava amin'Andriamanitra, dia tsy misy intsony ny fifampiresahana azo atao amin'Andriamanitra. Marina amin'ny fanapahan-kevitra ianao any amin'ny fiainana mandrakizay, diso safidy ianao, avy dia ho atsipy ny avy hatrany any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo. Aza manantena fifampiresahana amin'Andriamanitra intsony ry havana rehefa any an-danitra. Tsy misy marimaritra iraisana azo hifanaovana amin'Andriamanitra intsony eo am-bavadin'ny lanitra ry havana. Nety ny fanapahan-kevitra ao teto tany dia fiainana mandrakizay. Diso fanapahan-kevitra ianao, avy dia ho atsipy ny avy hatrany any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo. Efa tsy fotoana ny fifonana sy ny fibebahana ary ny fekekeloka intsony eo am-bavadin'ny lanitra ry havana. Efa tsy fotoana ny fisafidianana ny lalana tokony hizorana intsony eo am-bavadin'ny lanitra. Izay rehetra tsy nataonao, izay rehetra tsy vitanao, izay rehetra mety ho nininao no adinoana manokana na ilay anaovanao ny be marenina isan'andro isan'andro, anaovanao ny mody jamba sy ny mafiatoka. Tsy
fotoana fanonerana itsony eo ambavadin'ny lanitra, tsy fotoana fanenjehana ny fahatarana itsony eo ambavadin'ny lanitra, tsy ohatran'le hoe tsy nianatra maly dia hanao rattrapazy androany, na misy tsiampy ny noty sasany dia hanao examen de repessage. Tsy hoe hanao cours accéléré de fibebahana ianao rehefa eo ambavadin'ny lanitra ry havana, na hoe hanao cours intensive de fifonana, tsy misy an'izany intsony eo ambavadin'ny lanitra. Tsy fotoana hanaovana an'izany rehetra izany intsony eo ambavadin'ny lanitra ry havana. Efa fotoana natanteran'Andriamanitra ny fanapahan-keviny aminao manokana eo ambavadin'ny lanitra, efa fotoana handraisana didim-pitsarana eo ambavadin'ny lanitra, fa tsy ohatran'le makany amin'ny commissariat de police na ny brigade ny gendarme. Mbola enquête préliminaire tia, mbola ho hita eo ianao na hidoboka any am-ponja na tsia. Na hoe ohatran'le any amin'ny doyen de juge ke mbola enquête au fond ty dia hita eo ianao na mandat de dépôt na liberté provisoire. Tsy ohatran'le eny amin'ny déferment au parquet ihany koa aza ke mbola isy juge d'instruction andany andro aminao. Tsisy an'izany intsony eo ambavadin'ny lanitra, manatanteraka ny fanapahan-keviny aminao Andriamanitra hoe tsara ny nataonao, atsy le toerana misy ianao, ratsy ny nataonao, ary misy ianao zany. Rehefa ratsy safidy ianao zany dia avy dia ho atsipy ny avy hatrany any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, any misy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ho ny soratra masina eto mitarika antsika andiniteny. Ka le ho atsipy any amin'ny elo ary ve ry havana, le ho atsipy avy hatrany any amin'ny elo ve ny tianao sa le tantanan'Andriamanitra ianao dia entin'i Jesosy Kristy an-tanana, raisy ny fanahy masina an-tanana, hiditra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Averiko a? Le ho atsipy any amin'ny elo ve ny tianao, sa le raisina an-tanana miditra makany amin'ny fiainana mandrakizay? Dia anao ny safidy a, anao ny fanapahan-kevitra, fa ny lesona hoenti-mody ho anao androany dia izao hoe tsy maintsy ho avy ny farany. Inona ny zavatra hitranga dia ho atsipy ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo ny mpanota, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ry havana malala, tsy fotoana fanaovana adivarotra amin'Andriamanitra itsony eo ambavadin'ny lanitra, fa efa fotoana hanajan'Andriamanitra tanteraka ny fanapahan-kevitra izay niraisinao amin'izao androm-pahavelomanao izao. Tsy fotoana hanaovana adivarotra amin'Andriamanitra intsony eo ambavadin'ny lanitra, fa efa fotoana hanajan'Andriamanitra tanteraka ny safidy rehetra izay nataonao tetỳ an-tany. Eto tany ianao ny safidy famonjena sy fiainana mandrakizay, dia paradisa sy fahasambarana tsy misy fetrany izany no anjara atolotr'Andriamanitra ho anao, satria izany anie mendrika an'izany fanapahan-kevitra ho ataonao izany ry havany. Izany ny mendrika an'izany safidim-pinoana ataonao izany, hoe ny safidy fiainana mandrakizay sy famonjena ianao, dia voain'Andriamanitra midanadana ho anao ny fony dia n'izao ianao velonainy eto tany izao, ary rehefa eo ambavadin'ny lanitra, voain'Andriamanitra midanadana ho anao ihany koa ny fanjakany hidiran'ny olona izay navotany. Inona ny tianao ry havana misafidy famonjena, dia n'izao ny fon'Andriamanitra efa azonao, ary rapitso ny fanjakany ho anao tanteraka. Sa hisafidy fahaverezana, dia ny devoly Satana koa no mba hanokatra ny azo ho anao. Aza hitako aza mahita ry havana hoe lalan'ny fahaverezana hono ny safidinao. Misaorany Tompo, misy tenin'Andriamanitra manomana anao androany a, mba tsy ho lalan'ny fahaverezana ny safidinao, fa raha izay ny safidinao a, voainy ny devoly Satana midanadana ho anao kosa ny elo sy ny afobe ny fijaliana maharitra mandrakizay. Avy dia ho atsipy ny avy hatrany eny amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Raiso ny tenin'Andriamanitra ry havana, tanterao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra ho anao tsy ho any amin'ny elo, fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho azy ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana. Amen.